Ankafalena indray ary no entina miarabantsika afafy evete manerana ny nosy amin'ity andro anio ity, araka ny fotoana ifanifanomezantsika teto. Eto am-pianomboana izao fotoana izao ary dia afaliana ho ahy ny milaza amintsika ny vaovao lehibe androany, dia ny fankalazana ny 150 taona na pretra ny Mon Père Julien Marie Rakotsoa
izay aumônie nasionalin'ny afavy FET teto Madagasikara nandritra ny taona maro. 430 taona izy no nitantana ny aumônierin''ny afavy FET teto Madagasikara. Feno 50 taona katrokandroany tokoa no nanamasinana an'ity ray aman-drenitsika ity ho mpisoro ny avo indrindra. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika no izany fahasoavan-dehibe izany, indrindra koa ny nanomezany antsika ity ray aman-dreny ity izay nitaiza ny kolokolo, nanabe, tanora maro, ray aman-dreny, pretra, relijiosy, eny fa hatramin'ny eveka aza dia maro tokoa no nitantanany ampanahy. Ka izany rehetra izany no mampisaotra antsika an'Andriamanitra, fa isaorantsika ihany koa indrindra i mon père izay nanolo tena tamin'izany asa masina fanabeazana ny zanaky ny fiangonana izany. Ny afafy FET no tonga amin'izao toerana izao ao anatin'ny fiangonana eto Madagasikara dia no niezaka nataon'ny mon père Julien Rakotosoa. Ary indrindra koa na teo anivon'ny afafy FET manerana an'izao tontolo izao aza dia anisany nandray anjara lehibe izy tamin'ny fametrahana ny endrim-panabeazana iombonan'ny afafy FET manerana an'izao tontolo izao. Koa dia zava-dehibe loatra no nataon'ny mon père ho an'ny fiangonana ka ankalazana an'Andriamanitra. Ny azontsika atao ankehitriny dia ny mivavaka ho azy. Efa zoky olona ihany izy ankehitriny, 5-20 taona. Mivavaka ho an'ny Eglizy, ho an'ny firenena, ho an'izao tontolo izao, ho antsika afafy FET, izany no asa fanirahana iantsoroany ato amin'ny fikambanana amin'izao izy efa misotro ronono izao. Koa dia misaotra anao zahay mon père tamin'ny zava-tsoa maro nomenao anay tamin'ny fahafozatena nataonao sy nanoloranao tena tamin'i Jesoa. Tsy handraraka ilombiandoha zahay fa hiezaka hanatanteraka sy hiaina ireo fanabeazana sy ireo aim-panahy nafafinao anay. Misaotra indrindra mon père. Dia nung kami berinas sika di bawah kanan kereta kereta. Yesus Kristus supaya dimulai sosok Indonesia rangkaian sosok Indonesia apa yang karena furi tadi saya jangan ini karena masuk anjing Indonesia yang cerita bayi sukan yang lain seperti Indonesia fanya masuk fanya masuk fanya masuk Sono uscite di wilayah kanoni Bapak Fandorannya. Dia zaman cerai pihak mano atur sana pun Jesus anakau nyalakan nyanyun bela red intan fanai masan membantu matumari awam fiang gunat ni fifak ni asak nyakali sumpi jadi keretanya ufanera nam fautak si ufangatanan sa watare anduran tisuntian na nyumbunatel karena andura kwa zindiram tivuna naiti yang bawan dari tamias si ufil mamramasan amisan santa tsam ipanjun sintian Masda pasok safio masda volunteers Jesus sakit fumasan Jesus
Ny ataontsika zany androany dia resaka indrindra aloha ny vavaka fanolorana ny andro. Volana inona moa izao tsika? Volana inona tsara ho anarany an-trano? Ary anareo? Dia miresaka momba n'inona ny vavaka fanolorana ny andro nataontsika androany? Any Antsoa? Asan'ny Tatsambo sy ny Mpanjono. Momba ireo olona rehetra mivelona ny ranomasina. Tadiditsika rehetra izay mba manareo any an-trano koa dia mila mivavaka ho azy ireo tsika. Ka izay indrindra raha izao no fandaharana ho atolontsika ho any afafa manerana ny nosy satria ny fanolorana ny andro dia atao isan'andro fa tsy vita indray andro. Dia mila manao an'io tsika ary mila fantatritsika tsara ny heviny dia ho atolotra ho jerentsika rehetra izao izay fanazavana ny fanolorana ny andro ao amin'ny tambajotram-pivavahany Papa manerana tamin'izay. Mba ho an'ireo rehetra miasa sy mivelona amin'ny ranomasina, anisan'izany ny Tatsambo, ny Mpanjono sy ny fianakaviany. Toy ny fanaony isan-taona dia manoratra hafatra ho an'ireo mpino katolika miasa amin'ny sambo sy mivelona amin'ny ranomasina ny Papa François mba ho fankahirezana sy ho fanampiana ara-torohevitra azy ireny. Tsy vitsy amin'ireo Tatsambo sy mpiantsehatra amin'ny ranomasina tokoa mantsy no voatery nandao ny asany noho ny fianaky ny valanaretina coronavirus. Teo anatrehan'izany dia nankahery sy nisaotra azy ireny tamin'ny alalan'ny fahitalavitra ny Papa François. Nambaran'ny Papa François ary fa fantany tsara ny fahasarotan'ny asan'izy ireo, indrindra tato anatin'ny volana vitsivitsy izay noho ny krizy ara-pahasalamana. Eo koa ny loza teraky asa ity ary ny fiaretana ny seda isan-karazany mandritra ny fanatanterahana ny asa. Nisaotra sy nankahery azy ireo ny Papa noho ny fizakan'izy ireo ty enta mavesatra ity mba hanohizana ny famatsiana entana ilain'ny vahoaka. Indrindra ny Papa tamin'ny afatra nataony ho an'ireo Tatsambo sy ireo rehetra mivelona amin'ny ranomasina. Miasa nareo any an-dranomasina ho izy dia mazana mampanalavitra nareo amin'ny hafa, fa ianareo kosa dia manakaiky ahy amin'ny eritreto sy ny vavaka ataoko. Ny evanjely mihitsy no mampahatsiahy antsika io fifanakekezana io raha milaza amintsika ny momba an'i Jesoa sy ireo mpianany voalohany izay mpanarato. Ho iatran'ny Papa nanamarika. Ny Papa amin'ny mahafilohan'ny Eglizy Katolika azy dia nankahery sy nampirisika ny Tatsambo sy ireo rehetra miara-miasa amin'izy ireo amin'ny sehatra pastoraly, ny fitoriana ny vaovao mahafaly amin'ireo mpiasa ny ranomasina. Ny Mpanjono Matianina dia tsy tokony ho diso fanantenana na oviana manoloana ny tsy fahombiazana atrehan'izy ireo, hoy ny Papa teo anatrehan'ireo solitena ny Tatsambo. Ireo mivelona amin'ny ranomasina amin'ny alalan'ny jono, ny samy mpanamboatra sy mpitatitra ary mpanondrana entana, ireo amin'ny sehatry ny fizahantany, ny tafika dia maneho ny zava-misy sy ny anjara toerany asarobidin'ny asan'ny ranomasina. Koa ny kendreny fangatahana mpanaovan'ny Papa antsika vita batemy sy tsara sitrapo ary amin'ity volana ity dia ny hitondrantsika mbavaka ireo Tatsambo ireo, ny mpanarato ary koa ny fianakaviany. Araka ny fandiniana nataon'ny mpamakafaka mantsy dia ny 700 ny fifanakalozana ara-barotra maneran-tany dia ny fitaterana ny ranomasina no misahana azy. Misy fitenenana manao hoe ny ranomasina no mampany nofinofy fa ny fiainan'ny Tatsambo kosa dia mafy. Tsy mafy ho azy ireo ihany anefa fa mafy ho an'ny fianakaviany ihany koa. Indrindra eo ampiandrasana ny fiverenany avatiny eo anatrehan'izao coronavirus izao, mihasarotra sy miharatsy hatrany ny toerana misy azy ireo.
nitodika tamin'izy ireo ny papa tamin'ny 17 jona lasa teo, naneo ny fangorahany sy nankahery. Manasa sy manentana antsika ihany koa anefa izy hivavaka ho an'ireo tatsambo, ireo miasa amin'ny sehatry ny ranomasina, fa asa sy andraikitra lehibe iankina ny fiainan'ny zanak'olombelona no iantsoroan'izy ireny. Araka tsara ve izy teo ankizy? Raha nijery tsara sy nanaraka an'itsika dia efa tafiditra tao anatin'iny vidéo du pape. Ny vidéo du pape dia manazava izay fanolorana ny andro isam-bolana izay, dia manentana antsika rehetra vovoky io dia samy miezaka manaraka an'izay. Dia atao tsara ny vavaka. Nareo any an-trano koa aza dimy mihitsy manao any vavaka fanolorana ny andro, satria raha vao tsy manao an'io tsika dia tsy misy réseau izay mahatambatsy mivavaka papa maneran-tany aza. Ny kristianina rehetra miaraka mivavaka amin'ny papa Ray Masina ao anatin'izay tambajotra mivavaka papa izay. Zao ary dia hiditra kely indray isika amin'ny tantaran'ny fikambanana. Tantara io efa nataontsika foana tany amin'ny fivoriana tany aloha tany, fa androany isika izany hoe ao anatin'izao fivoahana izao dia sao dia adinodinitsika izay hoe manahoana marina moa tantaran'ny fikambanantsika ity, ka ao ataontsika miendrika lalao kely izy androany atsangalo aloha tanana izay efa mba matadidy kely izay tantara izay. Zarynareo any an-trano koa fa mba matadidy ndao fa ho andravantsika jerena amin'ny alalan'ity lalao iarahantsika manao ity. Toy izao ara fa ny an'ilay lalao fa eno tsara misy fanontaniana momba ny fikambanana mapetraka aminareo. Nareo aloha izany dia ho anareo hoe dia ho zaraina tarika roa ianareo misy enontsika dia miaraka tsy telitelo, fa ho anareo any atokantrano any raha ianao rery moa ao dia ianao rery izay no milalao. Raha misy namana afaka mandeha tsoroa tsy telitelo arak'izay tiany. Dia efa anampihomanina antsika tany am-piandohana manomana taratasy stylo. Dia ao anatin'ilay lalao amin'izay zany nanaovana anazy misy fanontaniana ho alefantsika dia misy valefatra. Ohatra zao io hitantsika amin'ny écran io hoe ovina no niorina ny FET teto Madagasikara 22 novembre 1844, 22 novembre 1915, 22 novembre 1919, 22 novembre 1920. Dia omena folo segondra isika andiniana izay valopanontaniana. Dia nilantsika ilay taratasy stylo amin'izay efa asianareo marika izany hoe fanontaniana voalohany. Dia rehefa mivoaka eo amin'ny écran eo ilay valopanontaniana, karaha marina ny valopanontaniana nataonareo satria hiala kelikely izany ilay valopanontaniana diso, dia izay farany mipoitra eo no valopanontaniana marina. Ka rehefa manoratra amin'ny taratasy kely any an-tranonareo io izany nareo karaha namarina dia manoratra 1 point. Raha ohatra ka diso dia 0. Mazava ve? Dia ohatra izay an-trano mandeha indray fanontaniana faharoa, dia raha marina dia mahazo 5 point, mahazo 1 point, fa raha vao diso dia 0. Dia ohatra izay koa zany ataonareo any atokantrano rehetra any dia rehefa tapitra ny kilalao rehetra dia mivoaka eo amin'izay hoe nareo zany mikajy amin'izay hoe namarina fanontaniana firy tao anatin'izay. Dia iny no anitana taratra ihany koa hoe mba mahatadidy sy mahalala ny fiainan'ny fikambanana ve isika. Ho an'izay mbola voasambany ihany koa hoe ao anatin'ny FET dia fotoana anankiray ihany koa izao ahafahanareo manamafy misimisy kokoa izay tantaran'ny fikambanana izay.
Fantaniana voalohany, iza no papa antsoina hoe papan'ny Eucharistie, papan'ny ankizy. Voalohany, Joany 7:20. Faharoa, Pio 10. Fahatelo, Pio 11. Fahaefatra, Joany Paul 2. Fantaniana faharoa, paroisiaiza eto Madagasikara no niorena ny croisade eucharistique voalohany. Voalohany, Andohalo. Faharoa, Ambatonilita. Fahatelo, Mahamasina. Fahaefatra, Faravohitra. Ny Faravohitra. Raha ohatra ka nanao Andohalo ianao dia tsarovy fa ny tambajotra-pivavahan'ny Papa maneran-tany no niorina tao Andohalo. Fantaniana fahatelo, iza no anaran'ny Aumônier nasionalin'ny FET voalohany? Voalohany, Père Audin Honoré Andrianarsoa. Faharoa, Père Jean Burque. Fahatelo, Père Julien Rakotosoa. Fahaefatra, Père Christophe Zakavelo. Fantaniana fahaefatra, misy sampana firy ao amin'ny FET. Voalohany, roa. Faharoa, telo. Fahatelo, efatra. Fahaefatra, 5. Efatra ny valiny marina, misy ny Zandriny Kristy, Hira Kristy, Vavolombelon'i Kristy ary ny ekipa kristianina ankehitriny. Ny afafy dia sampana natao ho an'ireo olon-dehibe, ka tsy ao anatin'ny sampana misy ny FET zany no misy ny afafy. Fantaniana fahadimy, taiza tao Frantsa no nisy ny ekipa fototra voalohany ny croisade eucharistique. Voalohany, Toulouse. Faharoa, Valls. Fahatelo, Lyon. Fahaefatra, Bordeaux. Sekonin-jazavavy atao hoe Cours Saint-Seurin tamin'ny taona 556 no nipoitra ny ekipa fototra voalohany dia araka ny valiny dia tao Bordeaux. Fantaniana fahaenina,
Mopera iza no nanorina ny tambajotra-pivavahan'ny Papa maneran-tany ny taona 450. Voalohany, Mopera Xavier Gautrelais. Faharoa, Mopera Henri Ramière. Fahatelo, Mopera Joseph de Villèle. Fahaefatra, Mopera Frédéric Fornos. Mopera Xavier Gautrelais no nanorina ny tambajotra-pivavahan'ny Papa maneran-tany na ny apôstôlan'ny fivavahana no antsoina azy tamin'izany fotoana izany. Fanontaniana fahafito. Gazety natao hoaniza ny gazety ny afatra. Voalohany, Zeka, Ika, Panabe. Faharoa, natao an'ny Ikave, sy Veka ary Afafy. Fahatelo, Zeka. Ny gazety ny afatra dia natao an'ireo zandriny Kristy sy Irakristy ary ny vavolombelon Kristy. Fanontaniana fahavalo. Tamin'ny taona firy no niorina tamin'ny fomba ofisialy ny zandriny Kristy? Ny taona 14. Faharoa, 12. Fahatelo, 12. Fahaefatra, 13. Fanontaniana fahasivy. Amin'ny diosèzy 12 eto Madagasikara, taiza no niorenan'ny FET farany? Voalohany, Taolagnaro. Faharoa, Farafangana. Fahatelo, Maintirano. Fahaefatra, Antsiranana. Ny diosèzy n'Antsiranana no niorenan'ny FET farany teto Madagasikara tamin'ny taona 2012. Fanontaniana fahafolo. Tamin'ny taona firy no nandray ny anarana hoe FET ny croisade eucharistique 7 sy 700 9 sy 700 9 sy 700 5 sy 700. Taona 10 sy 700 Sabotsy Masina tamin'izay no noraisin'ny Papa Jean 17 ny anarana hoe fivondronana eucharistika ny tanora, ka izay indray no antsoina azy fa tsy croisade eucharistika intsony. Fanontaniana faha 12. Inona no niantsoina ny tambajotra-pivavahan'ny Papa maneran-tany tany am-piandohana? Voalohany, apôstôlan'ny fivavahana. Faharoa, apôstôlan'ny Papa.
Fahatelo, apôstôlan'ny ankizy. Faefatra, apôstôlan'ny kristianina. Ny apôstôlan'ny fivavahana na ny aina fivavahana ho isika no niantsona ny ho tambajotra-pivavahan'ny Papa maneran-tany io tany am-piandohana. Efa nisy fotoana ny fanarana ihany koa hoe aina sy famonjena ny fivavahana. Fa ankehitriny kosa dia novain'ny Papa Iray Masina ho tambajotra-pivavahany maneran-tany izany. Fanontaniana faharoa folo. Iza ireo olo-masina mpiaro ny afafy FET maneran-tany? Voalohany, Masindahy François d'Assise sy Masimbavy Thérèse Jesosy Zazakely. Faharoa, Masindahy Paul sy Masimbavy Thérèse ny Jesosy Zazakely. Fahatelo, Masindahy François Xavier sy Masimbavy Thérèse ny Jesosy Zazakely. Fahaefatra, Masimbavy Thérèse avy any Avila sy Masimbavy François Xavier. Masindahy François Xavier sy Masimbavy Thérèse Jesosy Zazakely no nofidiana ho mpiaro ny afafy FET maneran-tany taorian'ny fiaonam-be iraisam-pirenena izay natao tany Argentina ny taona 2012. Fanontaniana fahatelo 12. Iza ny firenena nankalaza voalohany ny fahazan-taonan'ny FET tao aminy? Voalohany, Frantsa. Italie faharoa. Fahatelo, Madagasikara. Fahaefatra, Congo RDC. Mazava ho azy fa i Frantsa no nankalaza voalohany ny fahazan-taonan'ny FET satria tao Frantsa no niorenan'ny FET na ny croisade eucharistique tany am-piandohana. Ny fankalazana ny fahazan-taonan'ny FET maneran-tany kosa dia natao tany Italia tamin'ny taona 2012. Ary isika eto Madagasikara no anisany mankalaza voalohany ny fahazan-taona taorian'izay fahazan-taona iraisam-pirenena izay. Fanontaniana fahaefatra 12. Oviana no niorina ny afafy teto Madagasikara? 5 sy 700. Faharoa, 7 sy 700. Fahatelo, 10 sy 700. Fahaefatra, 10 sy 200. Samy manan-tantara daholo ireo daty teo aloha ireo fa ny taona 10 sy 20 kosa no niorina ny sampana ho an'ny olon-dehibe nankatoavana azy dia ny aina sy famonjena ny fivavahana. Fanontaniana faha-15. Iza ny olo-masina ankalazaina rehefa 20 Novambra? Masimbavy Thérèse Jesosy Zazakely ve?
Faharoa, Masinda François Xavier. Fahatelo, Masinda Paul. Fahaefatra, Masimbavy Cécile. Araka ny hitantsika io dia Masimbavy Cécile no ankalazaintsika rehefa 12 Novambra. Taoko fahaitsika fa Masimbavy Théréziny Jesosy Zazakely dia ankalazaina ny voalohan'ny volana Oktobra, Masinda François Xavier rehefa 3 Desambra, ary ny 15 Janoary no ankalazantsika ny nibebahany Masinda Paul. Dia izay indray ary aloha izany no hamaranantsika ny fivoriana tao androany. Tsy azo atao lava be ihany koa satria manjary tsy tadidy, fa izay kely niraisina teo aloha dia zanatra andrano. Dia misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandaharana ity, dia amin'ny herinana anio toy izao indray aza adino ny fotoanantsika isaky ny alahady amin'ny 4, dia ho faranantsika amin'ny vavaka raha ny fotoana. Dia mbola velosorana indray izay Andriamanitsara ilay fa tafahoana teto amin'ity fivoriana ity. Ka iny rehefa ampianarana maro sy ireo torohevitra maro izay notovozonay teto mba tafiditra tanatin'ny sainay tsirairay avy, ary mba hoentinay hanabeazana an'ireo sanjanay. Fa izay vavak'izay iray dia ampiarahanay amin'ny vavakany Tonjoby nefa efa 100 taona. Ry Andriamanitra rainay io, mitsaoka anao sy misaotra anao zahay noho i Jesosy Kristy zanakao fa nomezany fitiavanao ho fiainan'izao tontolo izao. Mba tompazo-maso izahay zanakao mankalaza ao anatin'ny hafaliana sy fanantenana ary fitiavana ny fahazato taona ny orenan'ny fivondronana eukastika ny tanora teto amin'ny nosinay. Fahasoavana maro sesehena tokoa no narotsaka ao an'ny eglizinao eto Madagasikara tamin'ny fiorenana sy fijoroan'ny FET nandritra izay taona maro izay. Eveka, pretra sy relijiosy maro ary laika tsy tambo isaina ankehitriny no mandray andraikitra sy tsara sitrapo. Nantsoinao sy nifidinao mpiara-miasa ao amin'ny tanimbôlobokao. Nentinao nampandroso ny firenena sy ny eglizy tamin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly izy ireny noho ny fanolorantena ny ainany isan'andro. Ankehitriny, avao izay ao amponay ny finoana sy fitiavana ny Eukaristia masina, fahatsiarovanay ny nahafatesany zanakao sy nitsangana ny ovelona. Hoentinay mirotsaka hatrany mba hampahafoizan-tena tanteraka amin'ny fanitarana ny fanjakana eto amin'ity nosy maminay ity. Ny fanahinao masina nie hanome anay ny fahazavana sy ny hery mba ho vavolombelona mahatoky ny evanjely izahay, iray aina bebe kokoa amin'ny Kristy, ka ho tonga iraka hitondra ny teniny sy hijoro ho tena vavolombelon'ny Eukastia marina tokoa. Velomy amin'ny teninao sy ny mofo ny fiainana tolotrao zahay, mba hiombona amin'ny masina Maria, reniny zanakao Andriamanitra, sady reniny eglizy, ahafahanay mitondra vokatra be ho famonjena izao tontolo izao. Miaraka amin'ny Masinda François Xavier sy Masimbavy Théréziny Jesosy Zazakely, olo-masina mpiaro anay zahay no mangataka izany aminao, amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Amen. Isotrany anehana Andriamanitra, ray mahefan-javatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen.